Iankafaliana tokolasy tokovavy no iarabanaytsika ato anatin'ity fandarana manokana tolotray avy ataon'ny fandarana Ampela Mionjo fa izany hoe tsy Ampela Mionjo no eto fa andro manana ny maha izy azy ho an'ny renim-pianakaviana ny androany satria dia andro natokana ho an'ny reny dia nanasa renim-pianakaviana roa zahay roa miravavy amin'ity androany ity ho vahiny ato anatin'ity fandaharana manokana ity tsy ampisehoko avy eto aloha fa rehefa miara-mipetraka eo zahay dia ho fantatrareo hoe iza ireo olona ireo fa samy manana ny andraikiny sy ny toerany sady renim-pianakaviana mananjanaka no renim-pianakaviana mitaiza ny zana-bahoaka sy ny fiarahamonina ihany koa raha hoary izay resadresaka ifanaovana izay indrindra ho antsika renim-pianakaviana izay arabaina manokana fa tompony ity androany ity. Tonga soa ary ato anatin'ity fandarana manokana kalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fetin'ny reny ity isika izay tompony andraikitry ny fandarana Ampela Mionjo moa zany no niandraikitra izay satria vehivavy no sainay ato anatin'ny fandarana dia nanasa andriambavilanitra roa zahay amin'ity androany ity hivahiny ato anatin'ny fandaharana eo lay maha renim-pianakaviana fa eo ihany koa lay maha mpanabe mitaiza zana-bahoaka mitaiza ny fiarahamonina tsy izay zany fa tsy ho atoro fa hitanareo amin'ny sary eto avy hatrany ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao ramatoa Volaingo Marie Thérèse ny ato amin'ny akavanako ato ny flou tale général ny groupe le Petit Nid ramatoa Ramafalso Saopimapiona tonga soa ato anatin'ny fandarana manokana ny Ampela Mionjo ianareo amin'ity androany ity amin'izao fankalazana ny fetin'ny reny izao fa alohan'ny resanareo arabanareo ny vahoaka malagasy dia mipetraka isika satria lavalava ny resaka eto. Eny ary tompoko dia iroso amin'izay fiarahabany izay tsika satria izao nareo no tonga manatrika ny vahoaka ato anatin'ity fandarana ity. Fetin'ny reny dia mamela ny reny rehetra iarahaba avy hatrany atsika tsirairay any anatin'ny tokantrano. Fetin'ny reny tsy ho atsika malagasy rery ihany fa ho an'ny reny rehetra maneran-tany dia arabaina manokana koa zany ny reny rehetra any velan'ny rehetrarehetra any ary atambatra ny arahaba ho anareo rovavy ho an'ny madame Noeltina zay tompony andraikitra manao an'izao fihetsiketsehana fanasana fetin'ny reny zao ary arabaiko manokana koa madame député amin'izao fahatongoavana hiatrika eto fampiarahaba tsika telo miravavy. Fampiarahaba tsika faly miarahaba ny namana Noeltina ary magnano mbola tsara tsika jiaby reny magnerana ny Madagasikara zay mahita sy magnaraka zao fandaharana zao eto amin'ny télévision malagasy. Eny toko ny reny raha aitsika dia hoe fototeny ny teny hoe firenena izany reny izany no aina mampihodina ataoko hoe na orinasa io na zavatra anankiray miainga avy any amin'ny tokantrano amin'ity androany ity izay andro hoe ankalazana ny fetin'izay reny izay dia renim-pianakaviana aloha ianareo voalohany indrindra dia eo koa lay adidy aman'andraikitra olom-boafidy ny ato mitaiza zana-bahoaka satria ny fiarahamonina zany solombavam-bahoaka zany mitaiza ny fiarahamonina rehetrarehetra ary anisan'izay ny ankizy sy ny tanora dia ny ato koa mpanabe azy dia manabe ny ankizy any am-pianarana ankoatra n'izay maha renim-pianakaviana azy izay. Ny fanontaniana voalohany tiako apetraka sy mety hoe manitikitika ny sainy maro dia hoe inona ny adidy miandry izany renim-pianakaviana izany ao an-tokantrano aloha voalohany dia avy eo tsika mihitatra amin'ilay any ivelany. Raha idirantsika manokana ny atao hoe reny dia anisan'ny olona manan-danja indrindra satria maninona raha tsy nisy ny reny dia tsy nisy ny ankizy zany hoe tsisy zanaka zany teo miteraka raha tsy nisy ny reny ary ny reny dia anisan'ny tompony andraikitra lehibe dia lehibe amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny atao hoe ankonana
rehefa miteraka ny olona anankiray a de tokony ho andraikiny aloha raha le atao hoe reny ao anatin'ny tokantrano a no horesahana de tokony ho andraikiny manokana ny zanaka na lahy io na vavy ary reo zanaka na lahy na vavy a de tokony anana fitoviana tanteraka eo amin'ny fanabeazana azy a sy eo amin'ny fitezana azy de tokony andraikitra voalohany tsy hoe ny mampitafy fotsiny ihany tsy hoe ny mamesaka fotsiny ihany tsy zay fotsiny ihany ny atao hoe reny fa no avy ny manontolo sy ny mamaritra azy de adidiny reny ary tiako ny manambara fa amin'ny ankapobeny arany de ny ray de ohatrany hoe tonga ny ray amin'ny maray azy fa ny tena tokony ny adidy sy ny fikolokoloana rehetra amin'ny sehatra rehetra de ny reny noho izany a zava-dehibe ny reny ka mbola veriko ihany hoe faly miarahaba ny reny rehetra manerana nyzao tontolo zao ny tenako indrindra fa mifijeranay any tokantrano any rariny tokoa raha omena sehatra manokana tahaka izao reny arak'izay nambarany filotaletsiny rano tato izay de manahoana ny fahitany ramatoa filosolom-bavabaoka an'izay hoe adidy a manandraikitry ny reny mpianakaviana zay ao anaty tokantrano aloha zava-dehibe ny anjara-toeran'ny reny amin'ny mahareny azy voalohany hoe ny reny niteraka dia mpanome aina manome aina mamelona mikarakara manabe mitaiza amin'ny lafiny rehetra zany ny reny ka ny tiako tsindrina eto zany tsika reny dia manana adidy mavesatra akoatra ny fanomezana sakafo fampitafiana ao an-trano ny fikarakarana amin'ny atsipiriny zay ataontsika any tokantrano manana didiny reny amin'ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana zany hoe mampianatra mandefa ny zazany an-tsekoly mba hananany fahalalana sy fahaiza-manao ny fahaiza-miaina rehetra izay tokony ho azony zaza mba hahafahan'lay zaza miaina mitombo eo anivony fiarahamonina ny fanabeazana ara-batana manabe ny reny amin'ny alalan'ny asa madinidinika zay atao an-trano akoatra ny fanabeazana ara-batana zay azo any an-tsekoly manabe ara-panahy adidiny reny zay mandefa ny ankizy amin'ny fanabeazana ara-panahy ny fiangonana ny fitaizana rehetra tokony ho raisin'ny ankizy mba hahafahan'ny mahazo fahalalana hizotra amin'ny lalana tsara sy mahitsy entin'ny ankizy mibe sy mitombo rahatr'izay rehefa lehibe izy eo ny tonga ny fiteny hoe zaro amin'ny lalana tena izy ny ankizy rehefa lehibe izy tsy ala am'izany adidiny reny andraikitry ny reny feno no mitarika ny ankizy ho amin'izay lalana tsara eo amin'ny fibeazana ao an-tokantrano amin'ny fiarahamonina amin'ny tontolo iainantsika amin'ny fiainana andavanandro feno zay resaka anareo raha vavy mianaka zay satria tena hoe zay tsy voalaza tato ny feno iny tato tena mifameno ary tena tsapa hoe mavesatra be zany adidy miandry ny rem-pianakaviana izany ataoko hoe raha ny fahainoko azy teo raha ohatra sanatria ka mialanganana ve lay rem-pianakaviana mety mahavita irery ve lay ireny mameno ny banga ao anatin'izay fitaizana zanaka izay raha ny tena marina de tokony iraha mitaizana ankizy ny antony satria ny arahana amboatra tsisy zaza tonga ho azy am'izao zany nisy raha nikarakara teo fa irahantsika malala moa fa be loatra tsika vehivavy raha miohatra amin'ny lehilahy de eo no mipetraka ny olana satria manararaoatra lay toerana misy azy ry zareo hoe be de be izy ary zao nge zavatra mampalahelo matetika renge tsika vehivavy ndraiky lasa mamelona an'le lehilahy be de be ny miaina am'izay zany hoe lasa ilay vehivavy ndray no manampitamy an'le lehilahy nefa ny tena tokony ho izy ny lehilahy
no anampitamy an'le vehivavy ary hitan'le ankizy de mahafinaritra ile fiarahamonina zany moa tsatsatsatsatsaritra entina amezana lesona lehilahy ihany angamb'izay amin'ny ankapobeny fa andeha hidiratsika ny atevitra teo hoe afaka tezany ny vehivavy rery ve a ny zanany raha ohatra ka ho gidragidra foana ny ao atokantrano ohatra ka hoady foana ny ao atokantrano aleo tezain'ny vehivavy rery ny zanany toy izay le zaza mahita an'le ady isan'andro mahita an'lay mety ho fijaliana famonona ny reniny sy ny sisa de aloha tezain'ny vehivavy rery a fa ny vehivavy koa rehefa mandray andraikitra zay de tena mandray andraikitra ary be de be ny zaza tezain'ny reniny fotsiny de tafita lavitra ny moniny misy dada sy neny nefa mikorotana isan'andro tokantrano mety manana fomba fijery ko hafa na mety hitovy am'izay ihany ngambany tsy ampy hitaiza sy anabe ny zaza irery ny reny ny vehivavy mila ny lahy zany hoe mila fitiavana avy amiray mila fitiavana avy am'reny ny zaza raha tena ho feno eo amin'ny fitombony izy fa amin'ny fiainany davanandro moa misy fisarahampanambadiana misy fahafatesan'ny ray misy zaza teraka zaza tany hoy zahay tsy teo ny rainy ny reny rery ny voatery taiza azy dia voatery manao ny adidiny ny reny fa raha tena hijery ary hitady ny mahatsara ny fanabeazana ny zaza eo amin'ny fivelarany ray manontolo zany tsika amin'ny fanabeazana amin'ny mahareny dia tsara eo anilan'ny baba sy mama dada sy neny ny zaza mba hahafahany manana fahafenona amin'ny lafiny rehetra satria ny ankizy ny zaza dia mila fitiavany ho antsika zay vao hanambady na ao anatin'ny fanambadiana na efa nisaraka dia tsara tsika zany mijery manomana no avy ny zazatsika mba mifamerina miray trano mba hafeno tanteraka ny fivelaran'ny zanatsika mba olombanina rahatra zay andraindray ny fianakaviana ny fiarahamonina ny firenena lay zaza no beazintsika fa tsy zaza manana fahabangana eo amin'ny fitombony zany hoe tsy ampy ara-pitiavana madiditra ahitana fahabangana zany amin'ny lafiny ara-psikolojika misaotra fa feno zay fanampy mpanazavana koa zay noentindramatoa somba fambahoaka teo izay tia ny tena zavatra tsara apetraka ao anatin'ny fianakaviana de tsy maintsy misy chef ahoana moa zany ny ialako tsiny le teny vahiny lehibe anankiray zany ka raha malemilemy le dada de ny neny ny chef ary raha malemilemy ny neny de ny dada ny chef ka le chef iny zany no le mpiandraikitra iny zany no apetraka tsara le lalàna hoe atretoka raha manao no foana de mandray andraikitra am'izay le chef de zay andraikitra tian'le chef atao na famaizana kely na zavatra ohatran'izay nisy zay hoe fahaiza mitaiza izay tao anatin'izay na tonga ny hoe lasa olombanina ny ankizy tonga eo amin'ny zay tanjola ireny zay fa ny somary nampanana ny sofokely le hoe misy ny chef sy ana ao atokantrano matetika ny zavatra hita aloha de ny lehilahy tsy malaiky tsy ho chef zany ao atokantrano de raha vao ohatra hoe batibato lay zaza na tsy mahay na voredrehetra na tsy haiko raha vao zavatra rasy de io ny zanakao ianao reny ny tahafiny fa rehefa tsaratsara mahay lay zaza sy ana de hoe ny ray sa manahora fahitanareo an'izay zanaky dada amin'ny fiarahamonina hoe rehefa mahay izy sy ohatran'izay de mitovy amin'ny dady lady na mitovy amin'ny dady andry rehefa hoe tsara misy vokatra tsara eo amin'le zanaka fa izay moa zany fijeriko manokana hitako eny amin'ny fiarahamonina eny eto moa zany amin'ny maha olom-boafidy sy olom-bavambahoaka aiza ho aiza ny anjara toerany reny amin'ny maha olom-boafidy zay any anivon'ny fanabeazana sy ny fitaizana ry zaza reo manana anjara toerana ny olom-boafidy azo lazaigny hoe ho reniny zaza rehetra zany reniny vahoaka izay olom-boafidy hitondrana ny taraina ny hataka ny fangatahana maro ka manana anjara toerana izahay olo vehivavy olom-boafidy
am'regny amin'ny mahareny eo agnivon'ny tontolo izay misy anay agny amin'ny distrika commune sy fokotany samihafa. Ohatra fotsiny manana didy zahay hanome fitiavagna reny zanabahoaka regny zany. Ohatra zao tonga ny krismasy sy noely dia izay solom-bavambahoaka vehivavy dia tsy maintsy mitady fitaovana kilalao zarena amin'ireny ankizy regny mba hizarana fitiavana hamalifaliana ny ankizy indrindrandrindra ny ankizy sahirana satria maro ny zaza ny ray aman-dreny tsy afaka mividy kilalao ho an'ny zanany. Ka izahay olom-boafidy vehivavy reny no isany mandray an-tanana mamalifaly reny ankizy reny. Rehefa tonga ny fanadinana CPE magnabeny reny dia isan'ny adidy raisinay olom-boafidy ny manampy ireny zaza reny, ohatra mividy carte d'identité entiny hanao CPE dia maka sary tapaka dia amin'ny androny CPE mizara biscuit sy vatomamy entiny ankizy hiatrika fanadinana. Anatin'ny adidy za ary agnatin'ny famporisihagna ataonay olom-boafidy ihany koa mamporisika an'ireny ankizy mianatra reny rehefa zay voalohany amin'ny fanadinana omena cadeau na hoentina mitsangatsangana any Majunga, entina mitsangatsangana Antananarivo dia maro regny tazanareo tonga aty amin'ny TVM mba mijery zany TVM sy RNM dia isany famporisihana fanabeazana ataonay olom-boafidy mba tonga ny ankizy harisika hianatra hanana tanjono mba misy vina apetrany ao agnatin'izay fianarana izay ataony. Zay zany mitondra atsika hiresaka amin'izao andron'ny reny zao fête des mères. Maro moa zany ny fianakaviana tsy afaka mifety ya district-ny Bealanany vitsivitsy ny mankalaza zany fête des mères zany. Ya zay zany mbola isan'ny zavatra hanabeazana hanentanana indrindrandrindra ho anareo lahy ray mba androraina tokana ho anay vehivavy io mba anehoanareo fitiavana satria miasa be foana zahay isan'andro ao atokantrano mikarakara ny ray ny zanaka ny tokantrano indrindra ny vatanay manokana dia manentana itsika ray mpianakaviana zanaka zany mba hamalifaly ny reny amin'ny androny reny. Amin'izay fahitantsika manana adidy mavesatra ny reny dia misy ny toetra tokony hananany reny. Manahoana ny reny tsara, ny toetry ny reny tsara amiko manokana amin'ny goavana zay andraikitry ny reny zay dia misy toetra mampietsika tokony hananany reny. Ny reny voalohany dia tokony olona manana tsiambaratelo. Dia tokony manana tsiambaratelo. Manahoana moa zany tsiambaratelo zany? Ao anatin'ny tokantrano manana tsiambaratelo ny tokantrano tsirairay. Tsy tokony ho atsika reny no hiresaka ny kilemany vady na ny ditrany vady na kilemany zanaka any amin'ny namantsika na any amin'ny fiarahamonina ivelany. Hitako misy fahafinaretany reny mihitsy tsika vehivavy no mitantara mifoha maraina ny vadiko ake mamo mitantara any amin'ny fianana vola tsy nitonga ao atokantrano tantaraina zanako maditra nangala-bola nangalatra sakafo tantaraina dia henon'le namany le kilemany vady na zanaka ny tokantrano dia tsy tsara zay lasa manometsiny any vadiny na ny zanaka zany le zanaka amin'le reny ka tokony hanana tsiambaratelo ny reny. Ankoatran'izay tsika vehivavy tsika reny dia tokony olona tsotra. Tsotra manahoana moa ny tsotra? Tsotra fitafy nefa madio tsara motina mandrakariva fa tsy hoe vehivavy tia mikitakita vehivavy manambony tena. Misy manko ny fari-piainan'olona tsy mitovy, misy manan-karena, misy ny vehivavy zanaky ny manan-karena tonga ao an-trano vao mipetraka dia eo amin'ny télé, Facebook, internet zany hoe tsy mba mandray andraikitra ao an-trano amin'ny amin'ny mareny azy fa
vao tonga de eo amin'ny télé de ny mpanampy na ny vady ny zanaka foana zany no saina manao sarotra ny andraisan'ny ankizy modely sika reny raha ohatran'izay ny fietsika asehontsika ao an-trano dia tokony ho madio ny reny mikarakara sakafo tokantrano ny vatana ny ankizy tokony ho madio mandrakariva mba ho modely alain'ny zaza tahaka ny reny ary ho alain'ny fiarahamonina tahaka de ankoatran'izay olona mazoto miasa tokony ho mazoto miasa na manakatao na mananam-bola ny tokantrano afaka mikarama-panampy 3-4 itsika reny vehivavy de tokony olona ho mazoto ary active zany hoe matanjaka tovona ndraindraikitra foana tsy ny mpanampy no ankinana ny fanabeazana ny zaza ny fikarakarana sakafo ny raim-pianakaviana matetika isan'ny mampiady mampisaraka ao an-tokantrano mpanampy foana no asaina mandroso sakafo ho an'ny lehilahy sy ny ankizy ny ramose ao an-trano matetika ny ramose de lasa matsaro tsisy tambitamby satria efa ny mpiasa no ankinana ny fanabeazana ny fikarakarana ao an-trano zay zany adidy miandry atsika reny tsy tokony ho ankinina amin'ny mpanampy miasa rehetra ao an-tokantrano na manakatao afaka hanao an'izay tsika reny de matetika koa tsika vehivavy be lamody loatra be lamody tsara ny lamody ilaina ny lamody fa misy zany tafahoatra ny fitiavantsika lamody lany fotoana amin'ny lamody ao an-trano dia somary tsy ampy ny fikarakarana ny zaza ny ramose ao an-tokantrano na ny vola ny fitantanana ny vola tokantrano ara betsaka ny lany lamoditsika vehivavy lasa ny sakafo miafy ny ankizy ny goteny ankizy miafy ramose tsy ampy fikarakarana dia lasa esoka ao an-tokantrano zay ka zay zany mahatsara tsika vehivavy dia olona manana ny mahizy azy mitana ny raikitra ary manana didy goavana ao an-tokantrano indrindrandrindra ho antsika vehivavy miasa ankoatrany le asa manandraikitsika ny velany amin'ny asa mandraharaha de mbola asa goavana koa ny miandry atsika ao an-trano amin'ny fandehanany tokantrano sy ny fanabeazana fitaizana mba hahatonga ny tokantrano hitaiza zaza vanina amin'ny mahareny atsika zay zany efa nisy betsaka zay hafatra anoetiny zay fa mbola amitina hafatra mafonjafonja kokoa tsika any amin'ny famaranana ny fandaharana fa tiako jerentsika koa hoe ohatrany ahoana ny tokony ho andraikitry ny reny miasa efa natsidika anao teo ihany fa ohatrany ahoana zany tokony fipetrany mipetraka ao alohan'ny tokantrano ve izy rehefa miasa sa hijanona ho mpanampy sahaza ho an'ny vadiny ihany tenareo roa samy amaly idirako kely agny am'izay resaky zay marina mihitsy ilay teniny madame député teo fa ny vehivavy koa mananotoetra an'izay mananotoetrany rehefa mananotoerany samihafa le teneniko teo mananotoetrany rehefa mananotoerany zany hoe rehefa manan somary ambanimbany niveau ahoana moa zany ny tsy mifaripenana fotsiny tambola vao mifankaty aloha de tsy hita zay zavatra zay fa tena zay mambe le fitiavana fa rehefa mandeha fotoana de hita zay zavatra zay matetika tsy hoe de anaratsy ny lehilahy foana akorytsika ny a zany ny tena tiako atokafana de zao hoe na inona olana tsisy olana tsy vaovà zany fe zao vaovà ny olana na ao an-tokantrano na any an-tsekoly io na any amy zavatra rehetra io ny vehivavy malagasy raha mahay mitaiza tsara tsy za akory ny lavatra tsy za fanapehana efa fiteniko zay fa misy olona manampahaizana fa tsy vanina zany hoe tsy mahay vaza manao hoe savoir vivre elako tsiny le teny vahiny misy olona manampahaizana fa tsy mahay miaina firifiry ny olona manana 4 tsara tare
fa za de gaga tsy fataoko zay ao anatiny ao aloha na inona fa misakafo ry zareo ao anatin'ny fiara hoentiny ao a de iny tsara mihitsy hoe atao anaty sase ilay fakotsinanany ao na fonon'lay sakafony fa tsy mahamenatra azy olona manao kravaty olona mengy tsara manaran'iny eo amin'ny arabe iza ny andrasanao hitsipona ny mifakonao i modely ane anao e mijery ane le zaza fa azadino e zao zany ny fomba mamanay de iny zany ny alain'ny mama ka raha sanatria ary manao an'izay le dada de ahitsio le dada e fa mifanitsy koa mpivady rehefa ao anatin'ny tokantrano ahitsy izy fa maninona ny arinao inivelany le fako ohatrany hoe masika za moa tsy hoe masika fa maherihery fiteny ihany koa aloha kan'izay fa za raha hoe amin'ny inona moa filazana zany fitohanany fiara ny ka hitako ka manary fako enivelany de mivoaka de alaiko de averiko ao aminao le fako zay ngamba de fa fanitsina fanabeazana raha mba sendran'izay nge ka tratran'izay de aza tezitra aza mba tezitra fa tratranao eny amin'ny fitohanana fako tsy aritra kely fotsiny zay nataoko zay mialatsiny iverenako lay teniko faraparany teo hoe ny anjara toeratsika vehivavy miasa izay indraindray to manambany vaditsika rehefa ao anatin'izay hoe mampiditra vola betsabetsaka koa na tiana na tsy tiana misy fahabangana ao anatin'ny tokantranontsika nataoko hoe fotoana fotsiny de fa tsy ampy ny omentsika ny vady aman-janaka de lasa ny fiarahamonina ivelany no mitaiza ny ankohonana amin'izay fotoan'izay ahoana ny tokony fipetrak'izay koa avy aminareo ia tsika eto zany mifantoka amin'ny fetin'ny Reny ny zavatra tsapa amin'ny tanora mpifankaty zay mbola vao manorina tokantrano dia maniry hanana vady miasa zany hoe manana antondraharaha afaka mampidibola ao agnatin'ny tokantrano na mpiasa ampanjakana na miasa tsy miankina na miasa tena na asa inona ny rehetra dia maniry hanana fiainana tsaratsara eo ampanorenana tokantrano de mitady zay mifanandrify am'izany de efa maro ny lehilahy no mitady vehivavy miasa mba hitady magnangy miasa mitady ampela miasa dia vao mifankaty vao manorina tokantrano moa mifankaty de fa elaela hiasana hifanambadiana no mipoitra ny olana dia anao moa zany manontany hoe ahoana ny anjara toeratsika vehivavy miasa ao anaty tokantrano ary ho chef ve tsika vehivavy raha bebe ny vola ampidirina ny fototry ny tokantrano dia fitiavana raha amiko manokana zany ny nanorenana ny tokantrano dia fitiavana raha zay fitiavana zay no mibaiko ary mameno ao agnatin'ny tokantrano fa fagnampiny zay vola aman-karena sy zay ara-pitaovana amin'ny lafiny maro samihafa heveriko tsy tokony ho hisy vehivavy isay hoe za mampidi-bola betsakato dia izaho vehivavy no chef ato an-tokantrano ka misy zay amin'ny fiarahamonina ary tsapa ary hita ary isan'ny antony ray mahatonga ny fikorotanany tokantrano hoe lasa ko vavy maneno vaiavy mafy ny zavatra hita any amin'ny fiarahamonina ny lehilahy tsy mahazaka raha ny vehivavy no miseho misekoseko amboniny lehilahy na mampidibola betsaka izy ao an-tokantrano dia matetika ny lehilahy tsy mahazaka zay ka tsy tokony hanao an'izay tsika vehivavy raha tsika hahary tokantranontsika hateza indrindraindrindra amin'ny mahareny reny zay de misy zanaka ao an-tokantrano misy tsika vehivavy hoe tsy olana na tsy eo ny lehilahy na tsy eo ny vady fa za manana vola fitaovana fahako manabe ny zaza tsy ampy zay tsy ampy raha lafiny ara-pananana ara-bola ihany entritsika hitezana ny zaza fa izy nambara zay mba hatonga ny fahafenony ny zaza eo amin'ny fitombony sy ny fivelarany amin'ny lafiny rehetra dia mila ny fitiavan'ny ray sy reny ny zanaka zaho ara te ilaza tsika vehivavy dia misy fotoana tsy maintsy
milefitra foana atsika vehivavy ao an-tokantrano ninona toerana misy atsika na magistrat na zay solom-bavambahoaka na vehivavy filoham-pirenena na vehivavy manam-bola be raha te hanana tokantrano te hanana zanaka vanona dia misy fotoana tsika tsy maintsy milefitra kely manana zay toetra zay zany amin'ny mahareny tsika natao hanabe hanome fitiavana ao an-tokantrano. Io indrindra no tiako anohizana kely an'izay ho manokana dia na inona vesatry ny asa na inona vesatry ny asa matsapa ny tena hoe manana didy amanandraikitra ingeza dia ingeza amin'ireo zanak'olona amin'arivo maro zay amena ho andraiketany tenareo fa zao ny aza zao tsy adinoko dia hoe ny fotoana misy apaham-potoana tsy maintsy mba hanarahana maso ny ao an-tokantrano ekena hoe mety misy mpanampy io ray roa telo ohatra zany manao ny andraikitra rehetra fa hafa mihitsy ary tena enon'le ankizy ary resiko an'izany hoe hafa ihany sakafo andrahoany mama fantatra fa mahay tsara tokoa le mpikarakara fa le tsiro hoe ny mama no nanao an'le izy dia eno iny fa ny lehilahy koa matsapa tokony atsapa ary raha tsy matsapa dia tokony ifampiresahana fa raha sady miasa mafy be ary tsy havita hoe andro sakafo isanandro anao ny kenokenina pisotrano sy anao ny zavatra isanandro satria hoe zay ny tiany ohatra fa za kosa mametraka hoe asio ny fotoana anaovana an'izay mba hitan'le rangahy hoe tena manao ny andraikiny izy amin'ny lafiny anankiray ary tsika koa oka tsy ampiany taloatra ny lehilahy satria tokony tsy hoekena daholo zany ny zavatra rehetra zay zany somary andeferana daholo ny zavatra rehetra fa ilaina le fandeferana fa raha ny rehetrarehetra dia lasainy bado ndray tsika dia araotiny lehilahy koa aloha tsy menavahana foana misehatra be dia be dia hoe zay tianao atao zay ety ihany nefa ianao maninona am'izay fotoan'izay marary fo ianao mitomany ianao dia marina ny tenintsika telo vavy ny antevitra teto fa rehefa tena tsy zaka apetrao ny divorce mahitsy be hita mihitsy hoe mpanabe mpampianatra tonga dia mahitsy be ny fiteny hoe rehefa izay zany dia izay tokony hoe fanapahan-kevitra raisina ny tokantrano arak'ilay nambarany ramatoa solomavamboaka tato dia tena hoe ilay fitiavana no mamatotra azy na ny fitiavanao ny vadinao na ny zanakao dia ampy hahasambatra ny tokantrano. Misy olana kely zay tiako hidirana kely fa ny fotoanantsika moa voafetra ataoko hoe miteny indraimbava ianareo sanatria tsy hoe manona ny vava ny amin'ny hoe olana kely izay tokony fenoitsika vehivavy miasa ao anaty tokantrano. Inona ny torohevitra avy aminareo amenona an'izay fahabangana mandritra ny fotoana izay iasantsika ka mahatonga ny zanantsika mety hibrioka na voataiza ny fiarahamonina amin'ny lalana tsy tokony alehana izay. Araka ny efa nyteneniko tao dia ninona asantsika dia tokony hanana ndraikitra satria ny velany areny ho kolokoloana ho karakaraina ko maika efa ny enony tena tokony misy andraikitra foana ao anatiny eo ho raisitsika tokony ho fantatritsika hoe inona ny olana inona ny tsy olana ahoana ny manodidina satria indraindray te fenony manodidina koa ny zanakitsika tsika revo miasa any revo manao an'izao revo manao an'izao rehetrarehetra zao fa te fenony manodidina ny zanaka zany rehetrarehetra zany hidirana tolitoly za mbola mikasa anao an'ity zavatra ity za moa nieritreritra nokatra ny televisionko raha rotiketo moa zany zavatra zany fa raha misy le television fanabeazana zay kendreky ho atao ary efa vonona any am'izany ny tena koa miandry taratasy asa izy raha vity zay tele fanabeazana zay mba eritreretiko zay dia ao anatin'izay programme zay angambany hoe tokony isy fampiofanana ny ankizy vavy na ny ankizy lahy alohan'ny anam-padina satria indraindray taitaitra fotsiny le ankizy vavy
taitaitra fotsiny le ankizy lahy na le tsara iny lepo tsara rehefa miteraka lasa le zazakely indray no mitondra fiorina lela moa de ilaina ihany madame député satria izy koa inge leo anao misary midoa ao an-trano leo anao manao an'le anina ao an-trano hita daholo le kilema rehetra rehefa ela be ny ijanonanao an-trano ao hita daholo de inona ny zavatra de inona ny ataony mivoaka ry le ary koa moa fa miketiketika de meo papasarosary de avy eo maninona le zavatra miseho lasa fa raha misy le fiofanana alohan'ny fanambadiana fatarina tsy taitaitra fotsiny le ankizy vavy sy ankizy lahy de tiako ianina de lasa mampiaraka de je t'aime de avy eo de no mariage misy ane vita mariage ro volana de efa misaraka satria tsisy fiofanana tsisy fanomanana ary tsisy famatorana marina zay ny ankizy am'izao fotoana tsy mitovy amin'ny olon-dehibe taloha mahakasika ny tsika vehivavy miasa hoe inona ny ataontsika mba hamenoantsika an'izay fahabangana zay tena marina ary tena hita raha tsika vehivavy no miasa zany hoe manana andraikitra hafa ivelan'ny tokantrano amin'ny fitadiavam-bola dia misy fahabangana ao an-tokantrano fahabangana amin'ny fikarakarana ny vady zany hoe miainany fotoanany safosafo tambitamby angolangola ny vady indrindrandrindra ho an'le zazakely zanaka tezaina mihena zay mitolo-kevitra avy amiko mahakasika zay zany toroana hevitra zay handamina ny fandaharam-potoana atsika vehivavy iarahana amin'ny vady ao an-tokantrano raha ohatra reny tsy manana vady moa hafa koa zay fandaharam-potoana zany tsara zany ho an'ny zanatsika mbola kely mareny zay zany tsika miasa ohatra hoe tsika miditra amin'ny fito sasany na valo dia tsy maintsy mifoha maraina be tsika hikarakara sakafony anomana ny akanjony ary agnatitra an'le zaza hianatra tiany zaza ary mety amin'ny zaza kokoa zany ny reny na ny reny manatitra azy mianatra noho ny hoe mpiasa mpanampy na bebe na chauffeur no manatitra ny ankizy mianatra fandaminantsika ny fandaharam-potoanantsika zany misan'ny tolo-kevitra omena raha tsy afaka manao an'izany moa zany amin'ny fotoanany weekend sabotsy lahady zoma hariva mba manokana fotoana tsika vehivavy mijanona ao an-tokantrano mameno ny banga na miara-mitsangatsangana mba nafana manolotra fitiavana ny zanaka sy ny vady ny ankoatran'izay moa raha afaka manao vakansy manokana fotoana anaovana vakansy 2 herinandro 2 volana raha azo atao zay moa miankina moeti-manana misy zany vakansy vitany ditongotra tsy andaniana vola be manao vakansy mba fotoana ray tsara mamy sarobidy iarahana amin'ny fianakaviana miaraka any ambanivohitra ny any ambanivohitra miakatra amin'ny ya de reny zany mba ahafahany ny ankizy manana raorotra ny fitiavany reny ny vady koa zany mba miaraka anehoana ny fitiavana inona moa zany ny ilantsika ny vola mahazo vola be nefa ny fanabeazana ny zaza tsy zarizary ny vady lasa manana vady kely deuxième bron toerakafa ny vola tsy azo hoanina ny vola tsy manome fitiavana ya dia anjarantsika vehivavy ny mandamy ny fandaharam-potoanatsika ao an-tokantrano manomboka maraina hatramin'ny hariva ny vakansy mantavantaona ahafahantsika mameno zay fahabangana amin'ny fiainan'ny tokantrano amin'ny mahareny atsika zay zany ifaraparana ny fiarahantsika satria voafetra ny fotoana nanatsika eto amin'ity sehatra ity de tsy de valampatra etsika fa be deabe ny zavatra azo resahana manodidina an'izay hoe anjara andraikitry indrenim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano sy amin'ny fiarahamonina izay torohevitra avy aminareo ro raha vavy mianaka hoe inona ny torohevitra farany ataoko hoe tsy de lava fa fohy nefa mafonja ho any eto mpamaranana zany amin'ny mahareny voajanahary tsika vehivavy ho reny hanome fitiavana hanome aina hanabe hikolokolo hitaiza hanome taranaka eto ambonin'ny tany ny zava-dehibe dia ny fitiavana ny ankizy mila fitiavana ny vady mila fitiavana ny tenatsika koa mila tiavintsika zay fitiavana zay dia tsara nanantsika vehivavy ary tsy tazonitsika ho antsika manokana
fa ifampizarantsika amin'ny fianakaviana amin'ny fiarahamonina indrindrandrindra firenena editsika raha ny vehivavy no menandraikitra mahareny azy zay de heverina hanana sehatra misimisy ary hitondra fiovana misimisy kokoa eo amin'ny fiarahamonina ka manentana atsika vehivavy rehetra amin'izao androny reny zao ho vehivavy mazoto vehivavy mandray andraikitra vehivavy miasa vehivavy mientanentana mba hitondra fampandrosoana ao anatin'ny tokantrano ary hivelatra any amin'ny fiarahamonina fanatsahana amin'izay ihany fanatsahana amin'izay amin'ny ankapobeny fa za te hiteny eto manao hoe renim-pianakaviana tsika vehivavy ary miteraka tsika nalana vavy ny angatahako araky nefa niteneniko tamin'ny voalohany de mba ho hitovy ny tezantsika ny zanakitsika nalana vavy mba ampiena ny fiedinediny lehilahy eo anatrehan'ny vehivavy fa hito zay na hatrany mahakizy ny ankizy ary angatahana zany mba hitondra an'ilay zaza ohatran'izay fitezantsika azy zay ny voalohany fa no manarakarak'izay ekena fa vitsinareo lehilahy kanefa za kosa te ametraka afatra hoe misy olona efa nametranao ny fitiavanao hatrany amboalohany de aza manararoatra an'izay fahavitsiana zay fa mpanjino foana ilay akohonana zareo le fitiavana aroka amin'ny fotoana tsy olanina amin'ny zavatra tsisy fofona ary faraparany oka ny vonanto sy ny rafozana zay efa samy vehivavy aloha reo oka ny vonanto aiaina hitondra mareny ny rafozana fa ny rafozana koa rehefa na lefa nanambady de ny mbola tsy manambady le zanakao de fenoy le affection fa rehefa eo amin'ny tokantranony kosa izy ka efa nafoy tenin'Andriamanitra reny efa miteny fa andeha ny zanakalaka andeha anaraka ady vadiny eny na hitokantrano any zareo fa tsy hitan'le vady itsony eny no alehany satria samy tiany reo olona roa reo samy tiany reo ka rehefa rao ny tena mikatoka an'le lagera tsy hitantsony ny ainana ka samy anenina ihany raha sanatria raha nisy tsy mety aminareo no teneniko averenao amiko fa tsy manino veloma tompoko eny tompo be deaibe ry feno zay resaka ny fanaovana teto izay tsy ho amenontsony zany zay efa voalazan'izy reo fa mba nandray koa zany ohatra nareo mpiaino nandray izay azoko raisina hoe tsika vehivavy mila mba jejojejo sy ara-matoso mbavambahoaka ato fa jejo amin'ny lafiny mahafinaritra fa tsy jejo loatra ndray fa zavatra tsisy lasa tsisy misitona andehilahy ho any amin'ny fakapanahy de lasa misy ny fanolalana sy ny olana miteraka olana maro samy hafa fa anisany ataoko hoe lesina noraisiko tamin'reniko tamin'ny mbola tovovavy le hoe rehefa mifo maraina de tonga de amboary ny volo raha manao plakage de aza mitondra filara hatramin'ny sivysivy maraina eo mbola manao akanjo mandro sy ihany fa tonga de bedy zahay satria zahay maromaro vavy de tonga de bedy tamin'izany fotoana zany hoe efa mifiry zao mbola manao filara foana mbola sary bakoly vorotamba foana mbola manao akanjo mandro foana fa de isaorako manokana eto ny mama zay nitaiza anaty izy aonay de kokoko azy any ankazoaboany dia toy izay ny azo natao tamin'ity androany ity satria raha ny zavatra ho resahana momba n'izany renim-pianakaviana izany ny adidy amanandraiky ny tokony hataony sy ny tsy tokony hataony no resahana de tsy voaresaka atao anatin'ity fandarin'ity avokoa fa izay aloha zany no mba takatray telo amin'ny raha vavy mianaka teo de ino no azo namitinana azy fa ny heriny toy izao any amin'ny taona manaraka indray dia hihevitra izahay lohahevitra sy renim-pianakaviana hafa indray misehatra eo anivony asa hafa indray ho asaina ao anatin'izay fandarana manokana ho an'ny reny izay
ankasitrany ianao zay naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany inonay fa betsaka ianareo isika renim-pianakaviana no nandray lesona tao anatiny izay resadresaka ny fanaovana teo izay ankasitrana ny mpiara-miasa rehetra ireo teknisianina namana zay niarany salahina natotosa ny fandaharana ny Chic Fabiola zay nanao ny volo sy tareha ny nampiakanjo anay nature et puregerie etya Isoraka ary ny food station izay nanatitra sakafo niarahanay teto tamin'ity androany ity de mandrapiresaka mandrapitafy ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko